Salama daholo tompoko, fiadanana tompo tononoko amintsika rehetra mpanaraka ny pejy. Ny zavatra hozaraiko amintsika androany dia analizy ho antsika izay tia mandinika, tia mamakafaka, mamaly ny trangan-javatra iainan'ny firenena sy ny iainan'ny vahoaka malagasy amin'izao zany, hoe maninona i Madagasikara no mahantra fadiranovana amin'ny lafiny rehetra mihitsy toe-tsaina sosialy, toe-karena, toe-to zany tsy fantatro hoe ao anatin'ny fahadimy amin'ny firenena mahantra indrindra eran-tany amintsika raha tsy diso mety ho diso amin'izay dia samy manitsy ny fahadisokonareo any amin'ny côté misy anareo avy any tsiraray avy. Fa teo anteny ho antsika izay tia mandinika dia ho valiko atao anaty analizy tsotra be hoe pourquoi ny firenentsika mahantra izany. Voalohany aloha tsy diso mihitsy ny tenin'ny olona ny amin'ny hoe satria tsika tia tena mpanao tsindrio falavo mifampihinana isika samitsika ihany inona ihany koa tia vola, tia fahefana, ohatrohatr'izany zany. Zay zavatra izay analizy rakorsi be izay hoy hoe tsy diso dia rakorsi ny tenenako azy satria izay zavatra izay tompoko dia efa effet cause, zany hoe efa lasa toetra banal be zany anatin'ny subconscient an'izao taranaka izao tsika malagasy zany ny antony dia satria sika nandany famarinana, nandany Jesosy Kristy mandany filazontsara, mandany herin'ny filazontsara, ny fiasan'Andriamanitra tsy to sy ny fiasan'ny fanamasina hitange zany amin'ny publication zazaraina eto lafitsika daholo zay torolalany baiboly dia vokatr'izay lasa misy toetra tia vola, tia tena, manao tsindrio falavo sy miala sy ny sisa be tapia lasa fiainana malagasy mihitsy mampanailo le izy mampanailo le izy. Eo amin'izay ara zany izara amintsika n'ilay analizy hoe pourquoi ny firenentsika mahantra fadiranovana tahaka izao. Zao no fototrio, za no manao analizy dia mizara amintsika aoka isika tsy ho susceptible sy ho tezitra fa avy aty amiko le izy fijeriko manokana ity amin'ny fandinihako ny tontolo ara-panahy. Azadino fa isika malagasy dia mpanao pratika ancestral tena hoe avolenta be mihitsy nanomboka tany amin'ny fahagola-tany, zany hoe tany amin'ny vaninandro ny taolo ny fahiny tany hoany zany isika depuis ny azon'ny antiquité dia efa mpilalao ody isika, mpijery andro isika, mpanisa andro isika, mpanompo sampy sous parenthèse définition biblique no mahatonga an'ilay hoe sampy isika malagasy. Ekeko fa misy fahendrena bedabeta ao anatin'izany, la preuve hoe tainombo mivadika tsy misy mangalatra. Zay no sinona hoe tena hoe nisy fahendrena teo amin'ny fiarahamonina malagasy. Hoe ny tany tsy hanaovan-dratsy ny mbola iverenana, inona ihany koa hoe azany lohasamangina nijerena fa Andriamanitra ho atapony loha. Izay le hoe fahamarinana tsapa sy ny ainan'ny malagasy tamin'izany vanim-potoana izany io lay antsoina izay mahatakatra ny amin'ny tontolo ara-panahy ihany koa hoe inspiration divine. Ohatran'ny ahoana fipetraka izay efa nazavaiko teto foana izay resaka hoe inspiration divine izay. Io inspiration divine io dia satria Andriamanitra mbola anticipe zany izy, mbola lavitra ny fiasany eo amin'ny firenena anankiray, eo amin'ny communauté anankiray, dia mitaratra ny fahendreny sy ny fahamarinana izy amin'ny alalany ny zavatra izay tompon'ny communauté anankiray teny fatratra sy tompoiny ale hoe tompoiny dia hoe manompo sy eritreretany fa anaovany pratikany amin'ny marina hoentiny mandrindra ny fiarahamonina. Zay le inspiration divine. Dia io inspiration divine io teo ambon'ny fanompo-tsampy no nitoetra, zany hoe ny maître sazy rehetra tamin'izany vanim-potoana izany, ny mpitaiza, ireo ny toeran'ny fanahy be da be isan-karazany
dia nisy an'io faendren'andriamanitra io ny s'inspire tao amin'ny aman'izy ireo tao amin'ny fanahan'izy ireo dia lasa totena izy ireo dia nirindra ny fiarahamonina tamin'izany vanim-potoana izany ka ninonina ny tompoin'ny malagasy ny tompoin'ny teny fatratra sy natahorany tamin'izany na hazo io na vato io na tamin'ny alalan'ny tantara sy ny angano io na tamin'ny alalan'ny lainga io na tamin'ny alalan'ny tononkalo io na tamin'ny alalan'ny kabary io dia inspiré tao ilay fahendren'andriamanitra zay le izy zay hiditra amin'izay amin'ilay famalinana le hoe fa maninona ary zany sika no nahantra fa maninona isika no mahantra kanefa ao ambanin'ny tany misy richesse be da be tsy tamboisaina sy ny sisa zavatra ohatrohatran'izany dia ny vokatry ny fahantratsika enoy amin'izay ty eto no mitsofoka ny fahendrena ara-tsoratra masina baiboly izao Jehovah Andriamanitra reo dia mandinika ny vosony fo mamaly anareo amin'ny asanareo tsiraray avy no isika mpanompo sampy no isika ny tompo-teny fatratra tamin'ny anton-javatra be da be izay tsy vérité absolue selon la Bible fa à travers ny hoe fitokina tamin'ny hazo fitokina tamin'ny kabary fitokina tamin'ny tononkalo fitokina tamin'ny fanompo-tsampy fitokina tamina entité hafa tahaka ny hoe kalanoro kokolampy bibiango kelibetratra sy ny zavatra ohatrohatran'izany dia hitan'andriamanitra ny toe-potsika dia nalefa n'andriamanitra amin'izay ny filazontsara tamin'ny alalan'ny mpanjanaka teo zany dia efa nisy sazy izay nireko olitentsika sady vokatry ilay fanompotsy sampy sy ilay fitokisantsika tamin'ilay karazana entité be da be nyresaka tao hoe kokolampy bibiango ny kelibetratra ny tokandia sy ny ohatrohatr'izany ny rafo iarangita ny kotomaditra sy ny be da be hatramin'ny vato hosoramenaka teo dia efa nisy ny sazy be da be tsika no tsino an'izany ary tsy anaiky an'izany zavatra famarinana zaraiko antsika izany jereo tsara ilay aprosin'andriamanitra sy ilay fipetrak'ilay contradiction ao anatin'ilay zavatra azavaiko sy ilay tsy fahamarinana no fikiritsika ilay tsy fahamarinana dia hoe tao anatintsika ny toe-poty hanao ny marina sy dia andrindra ny fiarahamonina tamin'ny alalan'ny soa no toavina izay notazomin'ny taolo tsy ratso kanefa teo ambonin'izay dia nisy fanompo-tsampy noetintsika nandrindran'izay sy noetintsika ny toky tamin'ny alalan'izay fandrindrantsika ny fiarahamonina izay dia hitan'andriamanitra ilay toe-potsika hoe tia manao ny marina tia hanao ny marina tia andrindra ny fiarahamonina amin'ny alalan'ny rariny sy ny hitsina dia satria tsika nitoky tamin'ny fanompo-tsampy sy ny karazana entité izay tsy vérité absolue selon la Bible dia nihetsika Andriamanitra zay le hoe Andriamanitra mandinika ny vosony fo fa rehefa nihetsika Andriamanitra dia tsy midika akory zany hoe afaka komisa fotsiny tsika vokatry ny fanompo-tsampytsika sy ny fitokisantsika tamin'ny entité afakoatra izay tsy vérité absolue selon la Bible dia zay no nahatonga le hoe sazy en même temps Andriamanitra nitodika nijery atsika en même temps ihany koa ny sazy efa nianjera tamintsika dia niditra ny fanjanahantany dia ozy nareo hoe ahoana ary zany fitiavan'Andriamanitra zany ahoana ary zany fipetraky ny fijerin'Andriamanitra Andriamanitra ho ny fitiavana any mantsy ilay accusation antsika azadino fa i Abrahama dia mpanompo sampy fa noho ilay toe-pon'Andriamanitra toe-pony Abrahama azafady izay te hanompo Andriamanitra tokana te hitady ny vérité absolue fahamarinana dia nanantona azy Andriamanitra dia rehefa nanantona azy Andriamanitra dia niratrapehany Abrahama tamin'ny alalany fiangonana Israely na ny sazy fa nandevozana tany Egypta efa-jato taona arao tsara ilay analizy ampitaiko amintsika sy ilay fahamarinana fijery eo amin'ny tontolo ara-panahy zay zaraiko amintsika dia izay kisary zay ihany koa no ny sambotra any Madagasikara dia izao fahantrana ianantsika izao fa ny zavatra mampalahelo dia d'autant plus zaraina ny fahamarinana zaraina ny baiboly zaraina Jesosy Kristy même amin'ny kristianina même maro dia hitanao mihitsy ilay esprit izay mbola mangeja
ny vahoaka malagasy, ny citoyen, ny fiangonana voakeja daholo, ny mpitondra fanjakana, za tsy resaka ny entité isan-karazana satria reny mbola tena ataoko hoe mbola tena hoe voafatitra. Dia arak'le niteneniko tany am-piandohana hoe effet cause ny resaka corruption, ny resaka maltraitance, ny resaka abus de pouvoir, ny resaka sy ny sisa rehetra akoatra ny filalaovana odi-ratsy sy ny valim-potsampy sy ny zavatra ohatrohatran'izany. Tsy rehefa tsara izany analizy zaraiko amitsika izany. Karaha mitenitsika hoe maninona Madagasikara ny tena mahantra tsy mety tafavoaka mihitsy. De izay ny valiny izay. Izay ny valiny izay. Raha ny zanaka ny manafaka dia ho afaka tokoa ianareo. Raha tiatsika zany nisy ny fitsimbadiana hoe ho tafavoaka i Madagasikara dia tsy misy any fibebahana marina mihitsy fialana zany fanariana tanteraka an'ilay zavatra nitokitsika dia ny sampy izany ny sampy izay efa modernisé amin'izao andro iresantsika izao lesona hafa ihany koa izay ao amin'ny tontolo ara-panahy. Tsy maintsy aritsika, tsy maintsy alantsika ary bebahantsika ny zavatra rehetra izay tany aloha tany izay mbola mamatotra antsika amin'izao vanim-potoana ifampizarantsika sy retsahantsika izao. Anio ny fanontaniana dia hoe vonona amin'izany ve tsika malagasy? Za manokana mahita hoe mbola tsy prety amin'izany ny vahoaka malagasy izao firenena izao zao taranaka izao. Dia eo amin'izay tsika mijery hoe maninona ary zany la France cinquième puissance mondiale, Chine matanjaka be, reny manaja ny fomban-drazany. Jerevo Israel, andriamanitry ny Israel, aza adino hoe andriamanitry Israel tsy nijana fotsiny andriamanitry Israel hoe andriamanitry Abrahama, Isaka, Jacob, Israel, andriamanitry ny nofo rehetra. Donc zany diso ny filazana fa hoe ny andriamanitry ivavahana isany andriamanitry Israel raha tsy voavonjina. Aza adino ty zavatra resako antsika ty hoe Israel maninona Israel mbola mikorotana be amin'izao vanim-potoana iainantsika izao tsy mahita fitoniana mihitsy. Dia satria marina foana ny Baiboly ary indrindra lay sazy vokatr'ilay hoe fanompo-tsampy Abrahama mihitsy ny mpanompo-tsampy natsoina mbola mirekolte foana an'ilay sazy Israel amin'izao vanim-potoana izao. Ary aza adino fa izany Israel zany dia hoe Jakoba mpamingana mpandainga. Miteny daholo zany eo amin'ny tontolo ara-panahy. Ka na ataoko raha hoe efa miantso anao zao Andriamanitra, Israel ny hatramin'izao mbola tsy manaiky an' Jesosy Kristy mihitsy ho Mesia. Mbola ho avy zany fotoana izany. Any amin'ny boky Zakaria dia any mihitsy vao tena ho avy le hoe zanaka ny manafaka dia ho afaka tokoa ianareo. Misy délivrance totale. Mbola resaka hafa ihany koa zay. Fa ny tena tiana tsindrina amintsika zany dia ilay hoe isika izay nisy an'ilay toetra nitoky tamin'ny tsy marina. Ilay tsy marina dia ankoatran'ny vérité absolue Baiboly. Même na dia hoe nirindra raha ny fiarahamonina, même na dia hoe ny lama raha ny fiarahamonina, même na dia hoe nisy ny fahendrena sy ny soa notoavina tamin'izany, dia ilay ara-panahy mihitsy ny nahasarotiny antsitoa. Ara-panahy egal fitsangatsangana. Raha misy ny fahotana alan'Andriamanitra indrindra dia ny fitsangatsangana. Satria ny fitsangatsangana dia ota fahotana miatra amin'ny tena. Dia izay no tranga misy eo a Madagasikara io. Dia après la France hoe manan-karena be, jereny Amerikanina manan-karena be, ny olona mantsy any amin'ilay matériel no hitany. Fa za ty Europa, za ty la France mahita ny fijalian'ny olona ty tsy manam-piadanana. Ary jereo fa mbola izao tontolo izao nge ireo tenentsika hoe manan-karena sy eritreretintsika fa miadana ireo, Chine, Rosia sy ny sisa rehetra tsy milama nge ireo tany ireo, miady foana. Nefa ireo no nitondra ny filazoan-tsara tany amintsika. Ditanareo ilay cercle vicieux dia miverina amin'ilay fandalinana amin'izaraiko teo hoe satria misy zavatra ratsy fikiritsika izay tsy selon ny vérité absolue a Baiboly, dia miaraka amin'iny zavatra ratsy iny no andrindratsika ny fiarahamonina, iny no andaminatsika ny fiainatsika, eritreretintsika fa iny zany no ametrahantsika izay
raha miresaka no zao tsika miresaka no grande puissance ny G7 zay viandreo zao tsika ino no eritreretina fa paix sécurité dia ao anatin'iny napetraka ny traité sy ny sisa rehetrarehetra de lay sazy menjera foana lay sazy tsy misy mihitsy ny filaminana tsy misy ny fikorontanana na de eo ary ny richesse ho an'ny grande puissance azonareo le izy de ho antsika indray zany hoe na de eo ary ny richesse amin'ny lafiny ara-tsaina hoe mahay mikabahitsika malagasy zany hoe paradoxe amin'ilay resaka hoe matériel am'zareo grande puissance eo arany hoe mahay tononkalotsika eo ny hoe karazana fahendrena amy sasy teny oabolana fananarana sy ny sisa rehetrarehetra fa tsy manam-piatanana mihitsy Madagasikara satria miviana am'ilay fanazavako tany am-piandohana satria ilay famarinana nofikiritsika sy nametratsika ny eritreretintsika fa soa toavana sy ny tompontsika teny fatratra mihitsy no mifanohatra amin'ny baiboly mifanohatra amin'ny fahendren'Andriamanitra zany hoe tsy tao anatin'ilay a vérité absolue le izy no puizentsika no trandrahantsika zay no anton'ny fahantrana misy eto Madagasikara io inona ihany koa ny tokony ho ambara ny tena zava-dehibe tokony ho ambara zay tsindrina eto amin'ny pejy foana de ny fibebahana tsy misy afa-tsy ny fibebahana ny fiverenana am' Jesosy Kristy parcours spirituel lalina be zay le hoe miverina am' Jesosy Kristy zay ao anatin'izay le hoe parcours spirituel zay dia atsipoko ny message na dia am'ireo zay efa any anaty fiangonana ary atsipoko zay message zay satria ny tenako dia efa tany anaty fiangonana ny tenako miresaka aminareo zao dia efa conducteur de louange ny tenako miresaka aminareo zao dia efa adorateur ny tenako miresaka aminareo zao évangéliste raha entina am'izay sensa zay ny tenako miresaka aminareo zao dia mpampianatra tsy midoka tena akory hoe ato amiko ny fahafenony fomban'Andriamanitra rehetra sanatria de sanatria sombitsombony ihany ny fahalalana izay azaraiko ety amin'ny pejy ary zahako ara misy tona tena hoe limiteko be mihitsy ny zavatra zaraiko fa ataoko amin'ny zavatra hoe filazana direct be fotsiny anairako atsika fa mitandrana be amin'ny zavatra spirituel zay zaraiko ety satria fampianaran' Jesosy Kristy matetika ary tena marina foana zay hoe tsy omena ny biby maloto izay masina biby maloto sous contexte hoe olona mbola tsy ao amin'ny parvian'ny tontolo ara-panahy mihitsy zany satria anitsaka anareo izy dia ifototra aminareo amiraviranareo malgré nomenareo vadisoa sy ny richesse céleste fampianaran' Jesosy zay fa tsy avy ety amiko tsy misy fanambaninana iza sy iza ny filazako an'izany ny tenako zay miteny aminareo zao ampanetretena lehibe tompoko dia ny aina ny tontolon'ny karisma ny aina ny tontolon'ny pentecôtiste ny aina ny tontolon'ny batisan'ny fanamasina ny batisan'ny atsaniko le izy efa ohatrany hoe midoka tena be fa ampanetretena no ilazako anareo am'izany ampanetretena ary mbola manohy mizara foana manaitra atsika ety amin'ny pejy ny amezako an'izany rehetrarehetra izany dia tsy misy afa-tsy ny fibebahana sy ny fiverenana am' Jesosy izay ihany no ahafahantsika mahita échappatoire sy ahafahantsika mivoaka am'izao fahantrana sy fahampitehana fahasimbana lalina be manapaka amin'ny firenena malagasy izao après aza mieritreritra hoe miandro matériel be hoe lasa premier puissance am'izay Madagasikara zany satria andrain' Jesosy Kristy tsy any aza dino lay vavaka nampianaran' Jesosy Kristy hoe omeo anay an'io ny hanina sahaza ho anay zany hoe io ain'Andriamanitra ary mahony tena ihany koa vokatry ny fanatsika fahonoana tena rehefa tena hoe ao am' Jesosy de hoe fatatsika tsara mihitsy atreto ny antonony fatra tsara sady ahitsana tsy mitady zavatra be ety antany fa ao anatin'ilay équilibre hoe voka fa tsy mizihatra ny kibo ao anatin'ilay équilibre tsara mihitsy hoe antonony tena hoe juste satria ao am'izay antonony zay ny ahafahan'ny fanahintsika tena hoe mivelatra tsara sy ahafahan'ny fanahy tena hoe mitsonika sy ho déborde tsara eo amin'ny fiarahamonina ianatsika ary ao anatin'izay no isin'ny échange spirituel izay vagy ao anatin'ny tontolo céleste miteny amin'ny fiainantsika andavanandro izay charnel ety amin'ny tontolo terrestre
zay no fizarana mba nozaraiko atsika mino fa misy zavatra mba voarainao anatin'izany hoe pourquoi Madagasikara mahantra amin'ny lafiny rehetra mihitsy toetsaina sy ny sisa rehetrarehetra. Tianao Jesosy amin'ny rahasoantsika rehetra.